Miarabantsika rehetra ary namako malala isany ary manana tombontsoa manokana isika amin'izao andro masina izao. Miaraka miaino ny tenin'Andriamanitra mandray lesona ary nivavaka feno fanetretena sy faharetana. Izany lohahevitra izay ataontsika androany, vavaka feno fanetretena sy faharetana. Tantaran'i Elia, ilay mpaminan'Andriamanitra, nivavaka mba tsy hilatsahan'ny orana dia tsy nilatsaka ny orana. Nivavaka indray izy afaka 3 taona sy tapany ao anatina atao hoe ahitany goavana mihitsy. Andriamanitra alatsao ny orana dia nirahany ny mpanompony. Dana hoe jereo ary, jeren'ny mpanompony ny faravodilanitra ny amin'ny ranomasina, tsy misy rahona. Dia nivavaka Elia, nangataka tamin'Andriamanitra, Andriamanitra taiza ho aiza teo amin'ny fiainako ny tsy nanomezana voninahitra anao ka mahatonga anao tsy hamaly ny vavaka izay atao. Nitaraina tamin'Andriamanitra, ny fahotako Andriamanitra, inona ny tsy nety. Rehefa nivavaka Elia dia izao nirahany indray ny mpanompony, dana jereo ary any ivelany any. Dia nijereny tampotampoka teo, taorian'ny nenina zany, dana jereo ary ny lanitra sao dia misy rahona. Nandeha voalohany dia tsy nahita, tsy nisy ireo mpaminany eo. Nandeha faharoa jereo, ny rahona manko mitambatra dia mahatonga orana io rahona io. Avy etỳ ambany manome ny entona makany ambony any dia mifora ho tonga orana. Tamin'ny fahaeniny fanimpitony zany, hitan'le mpanampiny Elia zany, misy rahona kely ohatry ny felan-tanana ery amin'ny faravodilanitra ery. Nisaotra an'Andriamanitra Elia, nivaly ny vavaka, vavaka amin'ny faharetana sy amin'ny finoana ary vavaka ny fanetretena ilain'Andriamanitra. Dia tonga ny orana ary dia nivaly ny vavaka izay nataony Elia. Tsy mba manampy-tsofina amin'ny vavaka izay ataontsika Andriamanitra, ary raha zahantsika ny toetrany ao amin'ny teniny dia anome voninahitra ny finoana izay ananantsika Andriamanitra, anome lanja ny finoantsika izy. Tiany manko mba ho iray aminy isika, iray amin'ny sitrapony, iray amin'ny asantsika, iray amin'ny tanjona izay tian'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ny mamonjy anao, mamonjy ny zanak'olombelona ireo. Ka ireo sitrapo ireo fomba fiainana ary ireo tanjona ireo dia tian'Andriamanitra mba ho iray aminy izaho sy ianao. Amin'ny Jakoba 5:7-12 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba hilatsahany ranorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranorana 3 taona sy 9 ary nivavaka indray izy dia nandatsaka ranorana ny lanitra ka nandrakotra ny tany. Nivavaka Elia, aza latsaka ny ranorana 3 taona sy tapany, tsy nilatsaka ny ranorana. Nivavaka indray izy avy eo, alatsao ny ranoran'Andriamanitra dia nilatsaka. Inona tsy ambaratelo? Fanetretena sy faharetana. Fanetretena sy faharetana. Nivavaka ataonao, nivavaka ataoko dia henon'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra, fa na dia tsy mivavaka na dia tsy miloaka an'ilay zavatra angatantsika aza ny vavantsika, efa fantatr'Andriamanitra ny zavatra ilainao sy ny zavatra ilaiko. Fa tian'Andriamanitra andoatra ny fontsika eo amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanetretena sy ny faharetana isika. Nanetry tena Elia, mandra-pahatsapany fa tsy azo ny voninahitra fa an'Andriamanitra ny voninahitra, ary dia natolony an'Andriamanitra ny haja sy ny voninahitra, nomeny an'Andriamanitra ny haja sy ny voninahitra. Andriamanitra irery no mendrika ao miam-boninahitra. Ry namana malala, vavaka feno fanetretena sy faharetana, vavaka mampilefitra an'izao, mamono tanteraka ny maisika antsika. Tadidio fa tsy ny ahatsarany feo sy ny fehezantena atolotsika an'Andriamanitra no zava-dehibe amin'Andriamanitra rehefa mivavaka isika. Indraindray rehefa mivavaka dia tena mialantsiny formulena daholo izao tena fehezantena mahafinaritra, mety andresy lahatra sy andonan'Andriamanitra, ohatry ny hoe manao
karazana requête spéciale mihitsika dia amboarina izao ny endriky ny fehezanteny ataoko aminany tsy izany no atonga an'Andriamanitra hamaly ny vavaka ataontsika fa ny fanetretena, ny faharetana ary ny finoana fa mahay zavatra Andriamanitra. Zany no amalian'Andriamanitra ny vavaka ataontsika. Andramo ka izaho fa tsara Jehovah vavaky ny fanetretena sy ny faharetana. Te hivavaka isika. Tombo tsara sotranao fa nomenao lesona lehibe izay, lesona sarobidy. Tompo, mamelany elokay fa priaresy tsy manetry teny, tsy manana faharetana izay kanefa mivavaka aminao. Ankehitriny ampianaro hanetry tena, hanana faharetana ary hanana finoana. Ka ireo antom-bavaka izay atolotra anao enina dia tsy mangataka akory aza izay dia efa omenao satria fantatrao ny mahasoanay zanakao izay. Tahiony tsirairay avy ampahirezo izahay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.